Nala iara-malala moa fa anisany hazo izay tena misy tokoa amin'iny avaratra andrefana Madagasikara mitovy amin'ny atsinanana koa. Fa ny fampiasana azy matetika dia ampiasaina amin'ny fanaovana trano satria iny mora atao sady aingana fanaovana ary koa tsara endrika zany mampiseho ny maha-malagasy. Dia ny fanamboarana azy matetika raha amin'ny tafo zao dia vita amina ravinala izay maina dia randranina koa dia iny atao hoe kasaka. Dia raha amin'ny gorodona izy dia ampiasana rafia. Dia mety koa ampiasana valiha na vatany ravinala koa. Rindrina zao ampiasana tahony ravinala izay atao hoe falafa. Les populations de ces régions n'ont pas les moyens pour acheter des matériaux de construction. Elles utilisent le ravinal. Cette matière ne leur coûte rien et en plus, elle est disponible en quantité. Mahatonga ny olona mampiasa ravinala zany matetika izay ny betsaka ary rehefa avy eo koa ny olona mampiasa ny zavatra misy eo aminy mba ataony trano zany izay ny matetika ny antony ampiasana ny ravinala. Dia misy fotoana indray izy mampiasa hazo fa matetika izy ataony gorodona na hoe varavarana na varavaran-kely fotsiny zany fanampiny le ravinala. Eo koa moa zany le efa mividy dia le arakaraka ny fa efa mividin'ny olona ny matetika ny ampiasana azy. Raha olona manan-katao moa izany matetika tsy mampiasa an'izay trano na manao izay trano kasaka izay fa ny ambonimboniny ataony. Fa matetika ny sarambabem-bahoaka na ny mponina izay miaina amina fambolena na fiompiana na ambanivohitra matetika mampiasa ny trano kasaka izay. Partout à Madagascar, la population utilise ce que la nature leur offre pour construire leur maison. À l'est, le ravinal est mélangé avec des bambous tissés. Actuellement, dans le nord-est, la construction évolue dans certaines localités. Le falaf est associé à d'autres matières. Raha ampitahaina amin'ny trano kasaka na trano falafa any atsinanana zao izy ny any atsinanana mampiasa valiha izay randraniny. Fa ny andrefana tsy mampiasa an'izay valiha randranina zany fa mampiasa tahona ravinala ihany izay le falafa izay ihany ampiasaina ary izay ny mampiavaka azy zany raha ampiarina amin'ny faritra hafa. Amin'izao ohatra dia efa misy mampiasa karazana trano hafa izay mafy kokoa ary efa nafangaro amin'ny fivoahan'ny toetrandro amin'izao. Misy ohatra ny hoe semi dur mampiasa béton aty ambany dia ny ambony izy misy falafa.